Manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao dia nitondra ny fijeriny ny Dr Joseph Randriamiarsoa avy amin'ny HPM ao amin'ny Ankolafy Zavelberg. Ity mpanao politika ity izay nilaza fa mbola tsy tafapetraka ny demokrasia sy ny fitsinjaram-pahefana izay notakina tamin'ny tolona samihafa nisy teto amin'ny firenena. Fandrindrehetra ny anaovana fifidianana madio sy mangarahara nefa mba hatongavana an'izany dia maro ny ezaka tokony atao ao ny fametrahana ny fitoniana ara-politika sy ny ara-tsosialy hoy Andriamatoa Joseph Randriamiarsoa. Tokony apetraka ihany koa hoy ity mpanao politika ity ny demokrasia sy ny fitsinjaram-pahefana izay nitakina tamin'ny tolona natao teto amin'ny firenena. Za dia gaga ihany hadiny ve ny tolom-bahoaka no misy mpanao politika amin'izao fotoana izao milasaka mitony candidat nefa le rafitra fotsy hametrahana izany demokrasia izany sy fanovana zany dia mbola tsy nataosika sahady. Inona ny tokony atao hoe ahafahana manatratra an'izao? Ny zavatra tokony atao aloha zany voalohany indrindra dia atao fomba rehetra ny entana ty resaka apaisement politika ty, fampilaminana, fifandaminana, fampihavana izay ataon'ny FFKM. Avy eo sika fa milamina tsara ny firenena dia sika mianakavy no miaraka mandinika hoe inona no rafi-panjakana hafana manatanteraka ireo hetam-bahoaka zay misy, satria ny fandrina ngesy hoe hiala haingana amin'izao krizy zao fotsiny fa mba sy hiverenany krizy sony eto Madagasikara ka zay fitakina roa zay tsy misaraka zay dia mametraka lamina mpanjakana zay titeza mitaty no fotoana sy manam-paharoa hafahasika malagasy ray manontolo manatanteraka izany rafi-mpanjakana hafahany voaka malagasy mandray anjara tanteraka amin'ny fiainam-pirenena ary hanatanterahany ny hetaheta zay fantatsika. Ilaina ny fandaminana, fampihavanana ataon'ny FFKM hoy hatrany Dr Joseph Randriamiarsoa mba ahafahana mametraka izay rafi-mpanjakana mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara izay mba tsy hiverimberenan'ny krizy eto amin'ny firenena intsony.